raha banao ny tokantrano manaraka ny météo ny zava-misy mbola tsy maro toerana trano ny atmosfera vokatr'izay dia mitohy hatrany ny orana amin'ny tapany andrefany Madagasikara iny any amin'ny faraparan'ny herinandro dia tombanana somary mikisaka ho an'ny avoatany zay zany hoe faritra maromaro no andrasana azo orana amin'ity herinandro ity zany maripanatsika tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso vao maraina ary dia misy hatrany ny sisandraona ny amin'ny faritry melaky ny tany menabe sy ny faritry bongolava zay mety hoarahina tandrivodraona izay indraindray mitohy ihany koa ny tandrivodraona any amin'ny faritry Sabana Alanjirofo sy ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Sofia manakaikaiky ny nosy be mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny voatany ny ambiny kosa dia mibalika ny masoandro ho an'ny rapiso tolakandro misy hatrany ny orana zay mety hoaraikotrika izay any amin'ny faritry melaky mahazo izay ihany koa ny any amin'ny faritry menabe sy manodididina ankazo aby zany hoe ny atany faritra tsy mandrefana misy ihany koa ny tandrivodraona mandalo amin'ny tapany avaratra atsinanany Madagasikara iny ary ny ambiny kosa dia somary mandraondraona raha ho an'ny voatany mety ahitana orana malefaka ny any amin'ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinanana ny ambiny araky ny efa nolazaina teo dia maina amin'ny ankapobeny ny maripana ho vinavina ho an'izay andro ny rapitso izay eo amin'ny 7 degré celsius eo raha ho an'ny voatany sy ny any amin'ny ilany atsinanana ny morontsiraka moa zany fa ny any andrefana kosa dia 13 ka hatramin'ny 9 degré celsius hitantsika any Maivatanana ny mafana indrindra mahatratra an'izay 9 degré celsius izay ho an'ny andro ny alarobia dia mbola mitohy hatrany ny orana zay mety araikotroka hatrany zay ho an'ny faritry melaky misy an'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Tasy Bongolava ny any Vakinankaratra miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny tany faritra atsimo andrefana torak'izay ny any amin'ny faritry Sofia mandraondraona mety arahina tandrivodraona hatrany ny andro any amin'ny faritry Savasy Analanjirofo ny ambiny dia maina mety mandraondraona ihany ho an'ny voatany ao anatin'izay ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alarobia izay mbola eo amin'ny 7 ao hatrany aloha zany ho an'ny voatany sy ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy mety tafidina hatrany amin'ny 5 degré celsius kosa ho an'ny faritry Savana any andrefana dia mijanona eo amin'ny 2 raha ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny fa miakatra 7 degré celsius kosa zay any amin'ny faritry Betsiboka amarantsika azy ny andro ny alakamisy mitatra hatrany amin'ny voatany araky ny efa nolazaina teo aloha ny tandrivodraona mahazo an'izay zany ny faritry Vakinankaratra Moromania ny any amin'ny faritry Matsiatra ambony iny mety mahazo ihany koa ny tapany atsimon'ny faritra Analamanga mitatra hatraty amin'ny morontsiraka zay zany hoe ny any amin'ny faritry Vatovavy Fitonany atsimo atsinanana sy ny any amin'ny district Antaolagnaro zay somary orana moa zany amin'ny ankapobeny raha ny morontsiraka izay fa tsy dia mahazo an'izay endrikana tandrivodraona izay ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana mitohy hatrany ihany koa ny orana ny any amin'ny ilany andrefana indrindrindrindra ny any amin'ny morontsiraka dia mibalika ny masoandro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay eo amin'ny 7 degré celsius eo hatrany aloha zany ho an'ny voatany ary ny morontsiraka atsinanany nosy ihany koa dia tafidina hatramin'izay 9 degré celsius izay ny any andrefana raika amin'ny 3 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana ho vinavina ho an'izay alakamisy izay hatrany izay ary ny météo tamin'ity an'io ty raha pisinay fotoana manaraka